Ny laharana faharoa amby sivifolo sy telonjato ny gazety Soa no hivoaka ao amintsika ao amin'ny andron'ny rahampitso indro ary fitina amintsika fohifohy ny lohateny misongadina ao anatin'izany gazety hivoaka rahampitso izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy nifandao. Ny laharana faharoa amby sivifolo sy telonjato amin'ny gazety Soa indray no hivoaka rahampitso ary mbola toy izany gazety Soa ny fampahafantarana anao ireo lamaody ny princesse ka ny lamaody ny princesse Caroline de Monaco indray no hitanao amin'ity laharana hivoaka rahampitso ity. Mbola eo amin'izay resaka lamaody izay ihany dia ampahafantarin'ny gazety amintsika hoe ny dan anafananao mandritra ity ririnina ity. Misy ihany koa ireo lobaka andela natao ho an'ny vehivavy, mbola eo amin'ny resaka lamaody hatrany izay. Raha izay lamaody izay hatrany no asiana resaka dia ampahafantarin'ny gazety Soa amintsika fa ny eo ihany no verimberiny raha izay lamaody izay no asiana resaka. Mampametra-panontaniana ny gazety Soa no hoe nofo ratsy nahoana ny samihafa ny an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ho hitanao ao matoa Lahatsoratra ny valin'izay. Ao anatin'ity gazety hivoaka rahampitso ity no ampahafantarina anao fa 4 arivo taona lasa izay dia mainty hoditra ny Europeanina. Misy ihany koa ny fitsapana entin'ny gazety aminao. Ny rehetra no afaka manao izany raha te hafantatra ianao hoe aiza ho aiza ny fetra fahafiaretana anananao. Aza dinona raha dia ny rahampitso ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao dia ny gazety Soa laharana faharoa amby sivifolo sy telonjato. Etonany kitopola stopko vavy no anakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity esorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany famefotoana antsika ao amin'ny rahampitso veloma tompoko.